Pitsara toko faharoapolo. Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Berseba ary ny tany Gileada koa nivory tahaka ny olona iray ho any amin'i Jehova tany Mizpa. Ary ny lolona rehetra tamin'ny firenen'Israely niseho teo amin'ny fiangonan'ny olon'Andriamanitra dia lehilahy efatretsy mandeha tongotra sady mahatantsabatra. Ary reny taranaka Benjamina fa niakatra ho an'i Mizpa ny zanak'Israely dia hoy ny zanak'Israely: lazao izay nahatonga izao ratsy izao. Dia namaly ilay Levita vadin-dra vehivavy novonoina ka nanao hoe: tonga tany Gibea izay any Benjamita izaho sy ny vatitsin-dranoko andry tao. Dia nitsangana hamely ihany mponina tao Gibea ka nanodidina ny trano hamely ahy tamin'ny alina. Izaho saika novonoiny ary ny vatitsin-dranoko nandriany ka matiny. Dia nalaiko ny vatitsin-dranoko ka norasaiko ary nampitondraiko tany amin'ny tany rehetra izay lovan'ny Israely, satria efa nanao fahavetavetana sy zavatra fady indrindra teo amin'ny Israely ireo. Koa indreto ianareo zanak'Israely rehetra, mba lahazo izay teny sy hevitrareo. Dia nitsangana tahaka ny olona iray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: tsy hisy hankany amin'ny laitsika akory isika ary tsy hisy ody any an-tranontsika akory, fa ankehitriny izao no ataontsika amin'ny Gibea, araka ny filokana no aoka hanaovantsika azy. Ary haka 10,000 isan-jato amin'ny firenen'Israely rehetra isika, dia 100 amin'ny 1000 ary 1000 amin'ny iray alina, mba hakavatsy ho an'ny olona. Ka rehefa tonga ny Gibea ny Benjamina izy, dia araka ilay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no hataony aminy. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ka efa nikambana tahaka ny olona iray hamely ny tanàna. Ary ny firenen'Israely dia naniraka olona tany amin'ny firenen'i Benjamina rehetra hanao hoe: inona izao ratsy natao teto aminareo izao? Koa ankehitriny atolory anay ireo olona tena ratsy fanahy avy any Gibea ireo, mba hataonay maty izy, ka esoronay tsy ho eo amin'ny Israely ny ratsy. Fa ny taranaka Benjamina tsy nety niaino ny feo ny zanak'Israely rahalahiny. Ary nivory ny taranaka Benjamina avy tamin'ny tanànany rehetra hankany Gibea mba handeha hiady amin'ny zanak'Israely. Dia voalamina tamin'izany andro izany ny taranaka Benjamina avy tamin'ireo tanàna ireo ka 7,200 alin-dahy na tahan-tsabatra, afa-tsy ny mponina tao Gibea izay voalamina dia 700 lahy voafantina. Ary teo amin'izany olona rehetra izany dia nisy olona kavia 700 lahy no fantenany, samy nahay nitoraka tamin'ny atsamotady, ka tsy nisy nivena na dia ohatra ny singam-bolo aza. Ary ny lehilahy voalamina tamin'ny Israely, afa-tsy ny Benjamita, dia 4 nahatantsabatra, mpanafika avokoa ireo rehetra ireo. Dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe: iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranaka Benjamina ho anay? Dia hoy Jehova: Joda no voalohany. Dia niainga maraina koa ny zanak'Israely ka nitoby tandrifin'ny Gibea. Ary nivoaka ny lehilahy tamin'ny Israely hiady amin'ny Benjamita, ary nilahatra ny lehilahy amin'ny Israely hiady aminy tao akaiky ny Gibea. Ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranaka Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2,200 alin-dahy niapatrapatra tamin'ny tany tamin'izany andro izany. Fa ny fanome toko ny lehilahy amin'ny Israely ka nilahatra hiady indray teo amin'ny ilainy laharany tamin'ny andro voalohany. Ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatreny Jehova mandra-pahariva ny andro, dia nanontany tamin'i Jehova hoe: handroso indray va aho hiady amin'ny taranaka Benjamina rahalahiko? Ary hoy Jehova: miakara hiady aminy. Ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa hiady amin'ny taranaka Benjamina. Dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamita hiady aminy indray tamin'ny andro faharoa, ka naharingana ny zanak'Israely 7,100 alin-dahy niampatrapatra tamin'ny tany. Nahatahatsabatra avokoa ireo rehetra ireo.
dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakany Betela, dia nitomany sy nipetraka teo anatrehany Jehova ary nifady hanina tamin'izany andro izany mandra-parivan'ny andro, ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehany Jehova izy, dia nanontany tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa tao ny fiarany faneken'Andriamanitra tamin'izany andro izany. Ary Finiasa zanaky Eleazara zanaky Arona nijanona teo anoloany tamin'izany andro zany ka nanao hoe, mbola hivoaka indray va aho hiady amin'ny taranaka Benjamina rahalahiko sa hitsahatra? Ary hoy Jehova, miakara fa raha ampitso dia hatolotro hoe ho an-tananao izy. Ary nasian'ny Israely otrika manodidina ny Gibea, dia niakatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo hiady amin'ny taranaka Benjamina ka nilahatra tandrifiny Gibea tahaka ilay teo aloha ihany. Dia nivoaka ny taranaka Benjamina hiady tamin'ny olona ka voatarika niala tamin'ny tanàna izy ary nanomboka namely sy nahafaty ny olona tahaka ny teo aloha. Dia tokony ho 30 lahy teo amin'ny Israely tany antsapanan-dalana, miakatra ho an'ny Betela ny anankiray ary ny anankiray kosa ho an'ny Gibea any an-tsaha. Ary hoy ny taranaka Benjamina, resy eo anoloantsika tahaka ilay teo aloha ihany izy, fa hoy ny zanak'Israely, andeha hanao taridositra isika mba hampiala azy amin'ny tanàna ho any an-dalambe. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nilahatra tany Balatamara. Ary ny Israely izay nanotrika dia nirohatra avy tamin'ny fitoerany avy tao an-tsahany Gibea. Ary tonga tandrifiny Gibea ny iray alin-da voafantina tamin'ny Israely rehetra, ary efa mafy niady, nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa hiaran-doza izy. Ary Jehova namely ny Benjamita teo anoloan'ny Israely. Ary tamin'izany andro izany ny taranaka Benjamina dia nahafatesany zanak'Israely 105 alin-da nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Ary hitan'ny taranaka Benjamina fa resy izy, ary ny lehilahy tamin'ny Israely nanao taridositra tamin'ny Benjamita satria natoky ny otrika izay efa napetrany teo akaiky ny Gibea izy. Ary ny otrika nirohatra faingana hakany Gibea, dia nandeha faingana ka namely ny tanàna rehetra tamin'ny latsabatra. Ary ny famantarana ny faneken'ny lehilahy tamin'ny Israely sy ny otrika dia tsanganafo lehibe hisavoana ao an-tanàna. Ary nirona tamin'ny adiny lehilahy amin'ny Israely. Ny taranaka Benjamina nanomboka namely sy nahafaty ny lehilahy amin'ny Israely tokony ho 30 lahy, fa hoy izy, resy tokoa eo anoloantsika izy tahaka ny tamin'ny ady voalohany, fa raha vao niakatra avy tao amin'ny tanàna ny setroka amin'ny takosina, dia nierika ny taranaka Benjamina, ary indro niakatra ho amin'ny lanitra avokoa ny setroko ny tanàna. Ary raha niverina ny lehilahy amin'ny Israely dia talanjona ny Benjamita, satria hitany fa efa nidiran-doza izy. Dia niamboho teo anoloan'ny lehilahy amin'ny Israely hakany amin'ny lalana ho any anefitra izy, fa niady nahatratra azy. Ary izay nivoaka avy tao amin'ny tanàna koa dia novonoiny teo. Nanemotra ny Benjamita izy ka nanenjika azy ary nanitsaka azy mora foana tandrifiny Gibea atsinanany. Ary ny Benjamita dia nahafatesany 8,000 sy 1 alin-da, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Dia nivily ny sisa ka nandositra nakany anefitra ho any amin'ny aram-bato any Rimona. Ary ny voatsimpona teny an-dalana dia 10,000 lahy, ary mbola nenjehiny mafy ihany hatrany Gidoma izy ka nahafatesany 2,000 lahy. Ary ny Benjamita rehetra izay lavo tamin'izany andro izany dia 10,000 sy 2 alin-da nahatahatsabatra, lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Fa nisy 900 lahy niodina ka nandositra nakany anefitra ho any amin'ny aram-bato any Rimona, dia nitoetra tao efa-bolana. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niverina indray tany amin'ny taranaka Benjamina ka namely azy tamin'ny latsabatra hatramin'ny olona tao an-tanàna ka hatramin'ny biby fiompy ary izay rehetra hita, ary ny tanàna rehetra izay hitany dia nidorany tamin'ny afo avokoa.